Miaramidera sy manome voninahitra ny ananao amin'izao anio izao. Ianao Tompo no ampifantoka tanteraka ny fo amam-panahinay aminao mandritra izao fotoana izao. Amin'ny anaranao Rainao no anandratanay izany zavatra izany. Amen. Mipetraka amin'ny voninahitra. Riana, inoy amin'ny fanaja ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra. Ka mampiseho ny filamin-tanora fanahy ary mezamy tady famalinana, finoana, fitiavana, fihavanana izay miantso ny Tompo amin'ny fo madio, araka ny Timoty faharoa, toko faharoa amin'ny faharoa amby roapolo. Riana, tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, ho andeha mantona ny Tompo iaiko ny fampirantsika eo anatrehany, hivavaka isika. Tompo malalo, nambaranao taminay ny sitraponao, indrisy tsy misy natanteraka izany izahay na dia iray koa azy. Indreto izahay Tompo, miaiky miekay, mangataka fameranana aminao, mamilana ekay. Diovy izahay ho afampahotany, mampianara anay ahitesaka aminao, ka mba ho raisinao sy hoenominao tokoa anie izay zavatra angatananay aminao. Amin'ny anaranao Liliana no anaovanay izany zavatra izany. Amen. Iaraka ataontsika ny mila fefteana ka sokahantsanga ny fahatelo. I'll be
Qu'elle soit notre nourriture, celle qui nous permet d'avancer et de toujours espérer. Envoie sur nous ton Esprit Saint, afin de nous aider à bien comprendre ton message. C'est en ton nom que je fais la prière. Amen. Ésaïe 45, verset 1 à 6. Isola Santiago, am Fuoso, Viativus, e no Tatama, Bandi Sexifenera e Orador, se amava efetivo bazar, Bamba Orador, Cassirin de Nazione Angiuso Altonao, Arrangiavo un tutto, si è un po' yang kalau si ada nafsu orang ini bahasa kalau esok sibuk dengan kalau yang masih sekali yang satu kamu si sekali suami yang sekolah tamnya kalau sinan sekolah kalau nanti semakin percaya dengan isong sibuk apa sih jaman apa sih Isoe na signanao kanefa tsy nahafantatray ianao. Mba ahafantarana hatrany amin'ny fotosan'ny masoandro ka hatrany amin'ny filetehany fa tsy misy afa-tsy izao. Izao ny Jéhovah fa tsy misy hafa. Nous continuons la lecture dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, du verset 1 à 5. Au nom de Jésus. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne nous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Matthieu roa ambroapolo andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaiky amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izay dia lasa faseho ka niara-ny saina mba hamandrika azy amin'ny teny. Dia naniraka amin'ny mpaminany mba minevodianina keo aminy izy ka nanao hoe: mpampianatra, fantatray fa hamarina ianao ka mampianatra marina ny lalàn'Andriamanitra ary tsy manahy olona satria tsy mba mizadavan'olona. Koa lazao aminay izay hevitrao, moa mety va ny mandony vola etra ho an'ny Kaisara satria fa Jesosy nahalala ny faharatsiny dia nanao hoe: nahoana ny makafanahy ahy ianareo mpiatsara velatsihy? Aseho iahy ny farantsakely fandoa amin'ny etra, dia nitorany denari izy. Ary hoy Jesosy taminy: aniza ity sary sy soratry ity? Hoy izy taminy: an'ny Kaisara. Dia hoy Jesosy taminy: ary ho avy amin'ny Kaisara, ary izay an'ny Kaisara, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Ary noho nare izany izy dia gaga, ary dia nandao azy ka lasa nandeha. Amen.
Nous passons maintenant aux 5 minutes de Sékoulalad et je vous invite à prier. Seigneur, nous voici devant toi. Nous voulons entendre ta parole, Seigneur, qui est source de vie pour nous. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Alors, je vais relire le passage de l'évangile de Matthieu en français pour que les jeunes puissent, et les enfants d'ailleurs, comprendre un peu plus de quoi on parle et de quoi le pasteur aussi va parler après dans sa prédication. Matthieu chapitre 22, du verset 15 au verset 21, au nom de Jésus. Alors, les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de Jésus leurs disciples avec les Hérodiens qui disent « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble, est-il permis ou non de payer l'impôt à César ?» Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut, enfin l'impôt. » Jésus leur demanda « De qui sont cette effigie et cette inscription sur la monnaie ?» Et ceux-ci répondent « De César. » Alors Jésus leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Amen. Alors, c'est un passage qui est toujours en continuité de ce qui a été vu la semaine dernière, dimanche dernier. Un petit résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est, vous vous rappelez de ce roi qui avait lancé une invitation pour venir au mariage de son fils. Et il y avait un gros problème parce que les vrais invités sur la liste, ils ont refusé cette invitation. À la place de venir assister à cette fête de mariage, ils ont préféré continuer à vivre leur vie, à traiter leurs affaires, à aller dans leur champ. C'est-à-dire, ils n'ont pas donné une priorité à ce roi, à cette invitation. Et encore, ce roi, il ne s'est pas arrêté là. Il a fait appeler toutes les personnes que ses serviteurs vont trouver dans tous les coins de la rue, des rues, pour venir assister à cette fête. Donc, c'est-à-dire, ceux qui n'ont même pas été invités, ce sont eux qui étaient venus et qui ont reçu une invitation inattendue, surprise. Mais, lors du repas, alors quand tous les invités étaient assis à tablée, le roi allait voir chaque table. Il trouvait un invité, parmi les invités là, quelqu'un qui n'a pas porté l'habit de noces. Donc il voulait tout simplement pas porter l'habit. Il a encore refusé l'autorité de ce roi, tout comme les autres invités qui ont refusé l'invitation. Et cela veut dire quoi? Ça veut dire que
Dieu appelle tout le monde à rentrer, à venir dans son royaume. Mais, attention, parmi ces gens qui sont dans le royaume, c'est-à-dire, si on prend exemple de l'Église, espérons que voilà, ce n'est pas notre Église à nous qui est concernée, mais parmi ces gens qui sont dans le royaume de Dieu, qui se disent qu'ils sont dans le royaume, il y en a parmi ces gens-là qui vont aller être rejetés en dehors. Pourquoi? Parce que ils n'acceptent pas l'autorité de ce Dieu. Il ne veut pas faire la volonté de Dieu. Et encore, ce passage aujourd'hui, nous voyons encore les pharisiens qui sont les ennemis redoutables, les vrais ennemis de Jésus. N'oublions pas que Jésus, déjà, dès sa naissance, il a été déjà persécuté et jusqu'à la croix, les persécutions n'ont pas cessé. Et même jusqu'à maintenant, on veut encore persécuter ce Jésus, ce roi. On refuse le règne de Jésus. On ne veut pas, enfin le monde rejette complètement l'autorité de Jésus. Pourquoi? Parce que l'état du cœur humain, c'est Dieu ne peut pas régner, on ne veut pas. On veut toujours continuer à faire notre volonté, mais pas la volonté de ce Dieu. Or, on sait très bien qu'il y a des conditions, des exigences à respecter, c'est-à-dire accepter d'habiller le Christ, de revêtir ce Christ, c'est-à-dire faire sa volonté, je le rappelle, c'est-à-dire vivre dans son amour et partager cet amour autour de nous. Pas rentrer dans des situations de conflit tout le temps, mais vraiment montrer que nous sommes des disciples, des vrais disciples qui acceptent de faire la volonté de Dieu. Donc ici, ces pharisiens veulent tendre un piège à Jésus. Pourquoi? Pour le faire mourir, pour que Jésus arrête d'annoncer la bonne nouvelle, pour que Jésus arrête de guérir les malades, pour que Jésus arrête de faire des miracles dans la vie des gens. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé à faire comme stratégie? Bon, allez, on va lui poser une question sur l'impôt. Vu qu'il se dit qu'il est un fils de Dieu, donc allez, on va le piéger dans une question comme quoi est-il permis de payer l'impôt à César? César était le roi, il était vraiment comme un dieu à cette époque-là. Alors, la réponse de Jésus, bien sûr, inattendue, puisque Jésus, il connaît ce qu'il y avait dans le cœur de ces pharisiens et de ces hérodiens. Hérodiens, ce sont les personnes qui suivaient Hérode, qui étaient plus ou moins disciples de Hérode. Quelle réponse Jésus avait dit? Il avait répondu par une question aussi. Alors, score ici, c'est un partout, parce qu'il a répondu de qui sont l'effigie? Qu'est-ce qu'on voit sur la monnaie? Rapportez-moi une pièce alors, une monnaie. Montrez-moi, qu'est-ce que vous voyez sur cette monnaie? Malheureusement, je n'ai pas une pièce là, mais bon, j'allais vous faire vraiment montrer l'exemple. C'est comme si vous avez une pièce, Jésus demande, regardez ce qui est sur la pièce, qu'est-ce qui est marqué dessus, qu'est-ce que vous voyez? Ils ont répondu quoi? Ils ont dit, il y a l'effigie, c'est le portrait de César qui est là. Et là, bim, qu'est-ce qu'il répond Jésus? Alors,
Ça, c'est une pièce qui appartient à César. Rendez donc à César ce qui est à César. Mais par contre, il a rajouté, et c'est ça, la délivrance, c'est ça la bonne nouvelle, c'est pour ça qu'il est Jésus. Il répondit, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a deux choses dans cette réponse de Jésus. Nous, en tant que disciples, en tant que serviteurs, servantes de Jésus, en tant que citoyens aussi terrestres sur cette terre, on a encore les pieds sur terre. Et il y a une autorité qui gouverne notre vie de tous les jours, une autorité terrestre. Alors, on a un président de la République, on a les membres du gouvernement, tout ce qu'on veut, les sénateurs, les députés, mais en même temps, en tant que citoyen du royaume de Dieu qui est déjà présent, que Jésus a déjà établi ici sur terre, nous aussi, nous devons respecter, accepter l'autorité de Dieu. Ça veut dire quoi alors cette réponse de Jésus? Si sur la monnaie, il y avait le portrait de César, l'effigie de César, n'oublions pas que nous, en tant que citoyens du royaume de Dieu, qui sommes créés à l'image de Dieu, quand nous nous regardons dans le miroir, c'est comme si c'est le portrait de Dieu que nous voyons en face de nous. Nous sommes à l'image de Dieu. Mais la question ici qui se pose pour que je puisse terminer, c'est est-ce que nous vivons vraiment selon la volonté de Dieu? Est-ce que nous acceptons son autorité dans notre vie? Est-ce qu'on accepte son règne dans notre cœur? Quelle place nous accordons à ce Seigneur, à notre Seigneur? Que la gloire soit à Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter, rechanter le cantique Asne, première strophe. 357, oui, pardon. Et nous chantons. L'itenant des manteaux des films fitiava debe. Tena reslar tsika amlizy kosa aloha e. Efa mira, na tsika mira, na tsy mira fa tsy mety. Tena asehotsika mihitsy feno fitiavana zany tenin'Andriamanitra any ary mandresy lahatra. C'est convaincant. D'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord avant de chanter nous? Oui. Mba tsy hitanareo le tenin'ny Jesosy tamin'le alina teo hoe mpiatsara velatsy hypocrite amin'ny teny grika dia zao hoe mihira nefa tsy ao akory fa nangatantsika zany tena hoe resy lahatra tena mandray zany teny zany ho fitiavan-dehibe. Tout le monde chante. Si je vois d'ici qu'il y a une bouche qui reste fermée, là, d'accord? Allons-y. L'itenino. Bye.
Vous pouvez vous asseoir. Saint Augustin disait, c'est un père de l'Église, chanter, c'est prier 2 fois. Donc ce que nous venons de faire, c'est prier 2 fois. Vavaka avru en. Petit vavaka tsuna satria efa vitan'izay zay tompo no ampianatra anambarana zany fitiavana zany le tenin'Andriamanitra feno fitiavan-dehibe dia on va expérimenter zany teny izany. Ny loahevitra araky ny fidininy Tily Ranomasombe, le thème que notre scout Océan a choisi, vous verrez sur le tableau en malagasy, foi efficace, amour actif et espérance ferme espérance. Finoana miteraka asa fikelezanaina asesiky ny fitiavana ary faharetana vokatry ny fanantenana amin' Jesosy Kristy. Zay no teny ray zany loahevitra voamboasana teo zay nitsoahana tao amin'ny epistily voalohany nosoratan'ny Paoly ho an'ny fiangonana tany Tesaloniky. Fotoana tamin'ny herintaona raha nanao ny mpazapa-bibla ny FPMA Aix Marseille dia nianatra ny bokin'ny asan'ny apôstôly. Zay mitantara satria ny toriteny zay ho atao eto ny toriteny aloha toriteny protestante azo ataony manao toriteny 10 minitra 10 minitra ka nefa tsy azavaina ny zavaniseho na tonga an'izany teny zany no nisoratany. Zany hoe avant de comment dire annoncer le message, il faut qu'on sache quel est le contexte historique et théologique d'un passage ou des passages. Sinon, on fait dire tout ce qu'on veut. C'est le contexte qui détermine le message. De tsara zany ny mamantatra hoe inona ny zavaniseho natonga ny Paoly apôstôly hoe tena velom-pisaorana anareo zay no ny finoanareo miteraka asa ny fitiavanareo ny fikelezanainareo asesiky ny fitiavana fa manino izy no niteny izany fa inona ny zavatra niseho dia ny zavatra niseho dia andeha ho tsehivitsika taona 2 taona talohan'ny nanoratany an'izao 2 taona na herintaona teo tamin'izy nitory ny filazantsara tamin'ny Tesalonika. Tesalonika dia tsy iza fa tanàna aty Eropa zany ao avaratry la Grèce ao Grèce zany grec. Dia andeha ho vakitsika anaraka ianareo amin'ny teny frantsay etsy ny zavaniseho tao Tesalonika tamin'ny Paoly nanorona izany fiangonana izany sy ny zavatra niseho alalantsika an'ilay teny zay vakinan'io raha tsy zany avosika raisina amin'izay itiavantsika azy le izy zao ary aoa dia ny fanarantsika eto amin'ity fiangonana ity rehefa tonga ny toriteny satria Andriamanitra no miteny fa tsy JTR no miteny eto dia mba tsisy mivoaka tsisy mihetsika raha tsy hoe misy loza ohatra ny avantsika katolika rehefa manao an'le fandraisana fanasan-tompo izy dia tsisy mihetsika mihitsy eo dia ho fananjantsika an'Andriamanitra zany dia amin'ny toriteny zany tokony tsisy hivoaka mihitsy raha tsy hoe misy fahamporetana angambana. Rehefa avy namaky vaky any Amphipolie sy Apollonie izy ireo dia tonga tao a Tesalonika ary nisy synagogany Jiosy tao. Ito natao hoe fitoriteny faharoa deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul vers l'an 50. Dia niditra tao amin'izany synagoga izany Paul araky ny fanaony satria izy dia apôstôlin'ny Jiosy dia nakany amin'ny synagoga izy satria any no ahitana Jiosy rehefa andro sabata. Nandritra ny sabata 3 zany hoe sabotsiny 3 zany no niady hevitra tamin'ny olona tao avy amin'ny ralan'ny soratra masina dia inona ny zavatra nitoriny andin'ny 7 nanambara izy ka naneo marina fa tsy maintsy nijaly sy nitsangana tamin'ny maty Kristy ary Jesosy zay toriko aminareo hoy izy no Kristy. Zany mato hoe
c'est la bonne nouvelle qu'il a annoncée aux Juifs dans les synagogues. Il devait souffrir Jésus, mais il doit ressusciter après 3 jours. Et c'est Jésus, mort et ressuscité. Voilà le message que je vous annonce aujourd'hui. Tsotra be zany dia arahoany hoe ina vokatry zay teo amin'ny mpiangona ary ny vokany eo mpiangona dia zao mizara anankiroa foana. Vous voulez que je commence par la bonne ou la mauvaise nouvelle, comme la dernière fois? La bonne. Jesosy tsy maintsy mitsangana tamin'ny maty, tsy maintsy mijaly ary mitsangana tamin'ny maty, zany Jesosy zany mitoriko aminareo, zany ny tao amin'ny synagogue. Dia voalohany 14 ny sasany tamin'ireo dia ahoana? Est-ce que vous voyez? Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul, à Silas en malagasy dia zao hoe ny sasany tamin'ireo dia nino ka nanampy isan'ny mpianatry Paul sy Silasy mba ny Grika marobe izay mpivavaka ary tsy vitsy taminy ny vehivavy nanakaja. Voalohany zany dia zao notoriana ny ten'Andriamanitra dia nisy apahany nino ary nanaraka an'izany fila zao tsara zany. Fa malheureusement tsy zay ihany. Andininy fahadimy dia zao il est dans les synagogues dia zao mialina ny jiosy. Verset 5. Mais les Juifs, je vais lire en malgache et vous suivez les francophones en français. Mialina nefa ny jiosy ka tareo hoe zay nitoriana Jesosy ny Mesia tsy maintsy hitsangana hijaly izy ary hitsangana tamin'ny maty dia miteraka fialonana ho an'ilay jiosy. Mialina izy ary tsy vitany hoe mialina izy satria miditra amin'izay fialonana izay foana le ratsy ohatran'ireny arafesina reny, c'est comme une rouille, ça rentre petit à petit et ça grandit et ça prend tout. Dia tsy nijanona tamin'izay fialonana izay fa naka olona ratsy fanahy teny an-tsena, namory vahoaka teny an-tsena izy zany hoe toriana Jesosy dia nahavory vahoaka betsaka, nampitabataba tanàna ka nanao fahirano ny tranony Jasone. Jason izy amin'ny teny malagasy, Jason izy amin'ny teny frantsay. Azafady raha misy anarana mitovy, c'est pas le but. Dia nanao fahirano tranony Jasone, zany hoe naka olona izy zany namory vahoaka atao hoe tsy rariny zany Jesosy mitsangana maty zany, tsy ekeny zany dia vorena vahoaka dia nampitabitabana teo tanàna dia natao fahirano ny tranony Jasone. Satria nahoana ny tranony Jasone natao fahirano? I Paoly sy Silasy voatery tsy maintsy nitsoka ny afina tany amin'ny tranony Jasone na Jasone, ary nitady amoaka azy rola eo amin'ny olona izy zany hoe avoaka atao fitsaram-bahoaka ireo le mitory an' Jesosy mitsangana maty ary mitsangana tamin'ny maty. Zay no hany elokany. Rehefa tsy nahita amin'ny Paoly sy Silasy tao an-tranony Jasone izy dia miantso noentiny Jasone zany sarika ny Jasone sy ny rahalahiny izy hoentiny eo amin'ny lehiben'ny tanàna, eo amin'ny ben'ny tanàna zany sarika mpandrina stao tsika Paoly sy Silasy dia nentina teo amin'ny lehiben'ny fokotany na Ngamera, tsy haiko izay lazana zany na ny préfet, ka niantso mafy hoe tonga aty koa ireo lehilahy namadika izao tontolo zao. Mamadika amin'izao tontolo zao nefa hoe mitory an' Jesosy mitsangana tamin'ny maty. Tonga etiko eto Tesalonika ireo olona mamadika izao tontolo zao, napiatranony Jasone izy ireo, nefa izy rehetra ireo dia manohitra ny didiny Kaisara araka le nazavan'ny pasteur teo, tsy aveliko tsony. Ahoana ny didiny Kaisara? Ny voalaza eto dia zao hoe satria milaza fa misy mpanjaka hafa akoatra ny Kaisara, satria Tesalonika iny eo ambany fitondran'ny Romanina tamin'izany fotoana izany. Dia zao no ampangana ho manana mpanjaka hafa akoatra ny Kaisara dia tsy iza fa Jesosy. Misy taranaka ny fariseo sy ny Herodianina satria araka voalaza ny pasteur Iob teo dia zao misy le fariseo sy ny Herodianina 20 taona taty arina
dia mbola même discours ihany hoe zay mitory an' jesosy a tahaka ny namandria anazy teo hitantsika tao amin'ny anina teo hoe ny kondo mba hamandrika an' jesosy a ny fariseo sy ny herodianina dia mody nandokandoka azy hoe mpampianatra marina sady mampianatra ny lalàn'Andriamanitra tsy manavakavaka tsy miahiahy olona satria tsy mizatavan'olona ianao ka lasa ho aminay ny hevitra ao mety ve ny mandoa vola etra ho an'ny kaisara sa tsy fa jesosy nahalala ny faharatsiny dia izy nahoanareo ny maka fanahy zay le toetra ny fariseo sy ny herodianina tamin'ny andron' jesosy fa 20 taona taty ariana mbola misy taranaky ny fariseo sy ny herodianina ihany teny Tesalonika. Ny olona nitoro ny filazantsara no lazaina fa mitoro mpanjaka hafa ary tsy tany Tesalonika ihany fa tonga taty amintsika tany Madagasikara tamin'ny andro ny ranavali raha nenjehana ny kristianina dia hoe raha nihirana hoe ahoana moa hoe vangana ry mpanjaka dia nieritreritra rehefa mijery an'ilay raha salama martyra filmina reo dia meno an'izany hoe mitory mpanjaka hafa reo hoe mpanjako izay ny namonona ny kristianina izany hoe misy taranaka fariseo sy herodianina foana para-piverony tompo dia azavakely ihany jesosy araka le nteny teo anazavana teo dia hoe nahoanareo ny maka fanahy amin'ny filazantsara zany aseho iaho izy le vola fandoa eo amin'ny etra za koa tsy manana pièce pasteur faranisy dia tamin'izany fotoan'izany dans la Rome antique le sens en fait CENS sens zay ny vola fandoavana etra ka io sens io no fanao tamin'izany fotoan'izany zany satria ny romanina tena empire dia mba hahafahany zany manjanaka dia misy organisation napetrany tsara mihitsy dia ny zavatra nataony voalohany aloha dia manao fanisam-bahoaka izy recensement avy amin'ny teny latina hoe census na census amin'ny teny grika zay nameno hoe recensement sens CENS isana ny vahoaka ahafahana maka etra sy ahafahana miantso miaramily fanompoana miaramily dia mandohan'izay vola zay ho an'ny kaisara zay no nataony kanefa ao amin'ny soratra masina dia Andriamanitra nametra ny jiosy mihitsy hoe tsy azo atao ny manisa vahoaka anisana ny miaramily leur recensement était interdit dans l'Ancien Testament. Tsy le hoe izy atao manao recensement fa lasa mitoky amin'ny isan'ny miaramila ny zanak'Israely ka tsy tian'Andriamanitra n'izany hoe tsy nisany sovaly na miaramila no entinareo mandresy na miady fa Andriamanitra dia tsy navelan'Andriamanitra anao recensement en vue d'un recrutement militaire ny jiosy afaka jerenareo zany any amin'ny tsara toko fafito Samuel voalohany toko faefatra ambin'ny folo Samuel voalohany toko fafito ambin'ny folo mitataranyzany dia fandrika le hoe mandoa etra ho an'ny kaisara satria manohatra ny soratra masina raha hiteny ray Jesosy hiteny hoe mahazo mandonareo io zany hoe filambaniny hoe maka fanahy zany hoe sy valy teny ataony eo dia azahoany tsiny avokoa hiteny izy azo atao a dia mandika ny lalàna jiosy izy zany satria tsy azo atao zany teo amin'ny jiosy miteny ndray izy hoe mandoava azonareo dia raha miteny izy hoe mandoava dia mandika ny lalàna jiosy miteny izy hoe aza mandoa dia mandika ny lalàna romanina zany hoe fandrika zany ninina ataony eo androso izy a maty anao fiteny renibe emitra izy a maty dadabe fa Jesosy miteny hoe aloavy ny kaisara zay ny kaisara ny tia natongavana dia zao izany zavatra izany a miseho foana dia iverenantsika ny zavatra niseho tao amin'ny asan'ny apôstôly toko vavaly zay contexte teo dia taitra ny vahoaka andiny favaly hoe taitra ny vahoaka sy ny lehibe ny tanàna ngiamera zany raha nare zany hoe misy olona manodikodinao
mpanjaka milaza mitovy mpanjaka vaovao vahoaka zany ao efa mihokahoaka vahoakako hoe mora laloviny meno feon-dakilisy tokany tsy mba mandinika zao ony dia mino asa atao ihany mijery mamakafaka tsara dia taitra ny vahoaka sy ny be ny tanàna tsy mivaoka ihany fa mibe ny tanàna za mibe ny tanàna zany efa tsy tonga be ny tanàna fotsiny amin'izao mba misy zavatra mba fiofanana ihany atongavana amin'izany andiny fasivy rehefa naharay antoka tamin'ny jasona mba hahafahan'ny Paoly sy Silasy mivoaka ny fonja dia nanao dépôt de garantie fanao tsy voatsy tamin'izao hitanao ohatra hoe misy an'ireny tratry reny izy zao le nandona olona mamingiara iny dia le malaza mpanao amin'ny télé iny dia nandona olona dia mba hahafahany tsy migara dia manao dépôt ohatra zany re izy ty tany Amerika le saika ho candidat teto France iny dia SK dia mando caution be izy dia malala dia zay no nataony Jason rahala ahafahan'ny Paoly sy Silasy mivoaka dia nandeha zany izy roa lahy Jason zany lasa mivoaka sy ny rahalahy niaraka tamin'izay dia nampandehana ny rahalahy iny ihany akany Bery Paoly sy Silasy nampandosirona zany lola nitoro filazantsara averiko ihany tsy nanao ratsy izy fa nitoro hoe Jesosy tsy maintsy nijaly ary nitsangana maty zay ny vaovao mafaly ho amin'ny famonjena dia zay no nanenjehana azy teo dia nampandosirana zany Paoly sy Silasy ho an'ny Bery ka rehefa tonga tany izy ireo dia niditra atao amin'ny synagoga ny jiosy indray tany Bery ny alavy an'ny Tesalonika nakany Bery fa nytao Bery indray kosa dia zao nanokatra ny fony indray tsara no ny tao Tesalonika ny te-panahin'ireo tao Bery satria nandray ny tenin'Andriamanitra tamin'ny zotopo izy ao fiainandray araka le hira teo hoe ampiararo zay andray tena niraisiny izy tenin'Andriamanitra zany ny tany Tesalonika nandray an'izy ohatrany hoe zava-doza zany misy foana para-piveriny tompony amin'ny raolanitra dia tsara reo zany tena nandray any tenin'Andriamanitra amin'ny zotopo indrindra dia nandinika soratra masina isan'andro sady nanady ady tsy hoe mihinana ambolony fotsiny hoe zao ny voalaza ny soratra masina dia zay no atao zao dia alefa le teny loatra fa tena nady ejiny nandinika an'izany isan'andro izy nanady ady ny famarinany reny teny reny zany na hoe toe-panatsara ka maro tamin'izy ireny nino ary tsy vitsy ny vehivavy grika nanakajy hoe grika zany dia jentilisa dia noho ny reny ny jiosy tamin'ny Tesalonika andininy 17 fa nitoro ny tenin'Andriamanitra tany Bery le nataony iny zareo dia nakany izy ireo ka nampikarama mercenaire mercato nampitabataba vahoaka ary miaraka tamin'izay dia nasainy rahalahy nandeha hatrany amoron-dranomasiny Paoly fa i Silasy sy Timoty kosa mbola nijanona teo tsy maintsy nitsoka zany Paoly apôstôly raha zany maty tao fa i Paoly sy Silasy no nijanona tao nampandroso ny fiangonana dia roa taona taty aoriana rehefa afaka roa taona teo eo dia niverina namonjy an'ny Paoly i Silasy na Sylvain amin'ny teny frantsay sy Timoty nitondra vaovao mahafaly taminy ny tantara ny fandrosoan'ilay fiangonana tao Tesalonika ka izay no nahatonga ny Paoly apôstôly mamaly sy manoratra n'le taratasy zay hovakiana amintsika teo vokatra izay zavatra nyseho zay satria izy voatery tsy maintsy niala tamin'ny Tesalonika fa i Timoty sy Silasy no najanona tao nitondra n'le fiangonana mikarakara n'le fiangonana ary rehefa avy izy niverina tany amin'ny Paoly apôstôly dia nitantara hoe mandroso ny fiangonana malgré les hostilités des Juifs de Thessalonique. Dia manoloana an'izany Paoly apôstôly dia nanoratra dia niteny izy hoe avy amiko Paoly ty taratasy epitra ary
fantatra hoe c'est quel est le premier écrit ou premier livre dans le Nouveau Testament? Fantatrareo? Ny antsika mahazatra antsika dia c'est Matthieu. Matthieu efa 20 taona ny filazantsara ny Matthieu, 20 taona taty aoriana zay vao nisoratana. Fa ity filazantsara ity epistile ity no filazantsara voalohany et premier écrit chrétien. Ny saorany Paul apostole ny fandrosoan'ny fiangonana malgré les hostilités des Juifs de Thessalonique. Avy amiko Paul ity taratasy ity mamangy anareo fiangonana ny Thessalonique aho izay tafaray amin'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompo. Mamangy anareo koa i Silasy sy Timoty ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadana velom-pisaorana mandrakariva amin'Andriamanitra izahay ny aminareo raha mahatsiaro amin'ny vavaka ataonay tsaronay tsy tapaka eo anatrehan'Andriamanitsika sady raintsika ny asa nateraky ny finoanareo. Tareo hoe malona reny fialonana nataon'ny Jiosy reny naka olona ratsy fanateny etsena namory olona nampitabataba tanàna manao fairano ny tranon'ny Jason amoaka azy roa lahy atao fitsaram-bahoaka atao sary mpandriny fa manolonany zany dia ny finoan'ireo Thessalonique ireo ny soratra. Ils avaient une foi efficace. Manolona ny setrasetra nataon'ny Jiosy taranaky ny Fariseo sy ny Hérodiana zay hitantsika tao amin'ireny testamenta tao amin'ny epistile ireny dia izao teny hoe velom-pisaorana mandrakarivo zay ny amin'ny asa teraky ny finoanareo ny fikelezanay nasesiky ny fitiavanareo ary ny faharetana vokatry ny fanahinareo. Nous nous rappelons devant Dieu, notre Père, votre foi si efficace, votre amour si actif, votre espérance si ferme en notre Seigneur Jésus-Christ. Rehefa tsy nahitany Paul sy Silasy izy tatsika teo dia nisarika azy ampandriana. Zany zavatra nataon'ireo vahoaka ireo fa tsy nampiotsina ny fiangonana tao Thessalonique zany. Vao mainka nampitombotombo azy ary manoloana n'izany asa teraky ny finoana zany, asa teraky ny finoana foi efficace, finoana arahan'asa hoe Jakoba. Tameriny dia namerina zao teny izao hoe zany atao hoe finoana arahan'asa zany na hoe asa teraky ny finoana foi efficace dia zao olona tsy hoe mino fanambarana fotsiny hoe mivavaka izy rehefa atsona nefa hanao asa ao am-piangonana tsika hoe mety ho latsaka zany sanatria zany mino fa tsisy n'izany angambany tsika zany mino feno isan-kalahady dia manao fanambaram-pinoana mino an'Andriamanitra mino Andriamanitra ohatro rehefa tonga atsona hanao asa ohatra amin'ny fiangonana ndao hanao asa dia eo nahitantsika azy hoe finoana raha anasa reny izy andao manao an'ireo asa maro isan-karazany amin'ny fiangonana didy amin'ny lafiny rehetrarehetra tsy voatery arabola ihany dia eo no ahitana azy hoe est une foi efficace, asa teraky ny finoana vely izy. Na mety misy koa tsika manao asa be mihitsy ndray fa tsy ny finoana ny manosika azy zay tenen'i Jakoba hoe maro izy ny vakitsika ny Jakoba toko faharoa vetivety zay ilazany an'izany. Jakoba toko faharoa andininy faharoapolo izay raha tsy diso hoe ny raha misy andiny fahavalambin'ny folo nefa raha misy manao hoe ny anao finoana fa ny asa dia hovaliko hoe aseho ihany finoanao tsy omba n'asa fa asehoko anao kosa ny asako ny finoko. Ianao ve mino fa misy Andriamanitra tsara ny ataonao fa ny démonie mba mino koa fa mangovitra. Dia izao ny teniny andininy faharoapolo Jacques 2 chapitre 20 ry adala tianao ve ny ahafantatra fa tsy vanina ny finoana tsy mbany asa
amin'ny jema dia ataony hoe ny finoana tsy arahan'asa tsy vanina mavesatra zany tsy vanina tsika rehefa le azao tsy teny tsy vanina manahirana ihany ety amin'ny pilipitra ny teny an'izany tsy toerana hanaovana an'izany mantsy izy tony fa fantatrareo tsara hoe tsy vanina ny finoana tsy arahan'asa ny devoly ny démonie koa dia mino fa misy Andriamanitra manao fanekepino omahy tamin'ny zomany reo mpanaraka mpazapa-bibla amin'ny Josoa toko faharoa dia niresaka an'izany Rahaba izay lazany hoe vehivavy jangajanga sady gentilisse, elle est à la fois, ses péchés étaient doubles, elle était à la fois païenne et prostituée. Fa eo anatin'Andriamanitra tsy nanana finoana izy ary narahan'asa ny finoana rehefa nitenenina izy hoe rehefa ho avy zay dia apetrao eto amin'ity varavarana namoanareo anay ty tady jaky mena ity dia nanao an'izany Rahaba vorio ao an-trano ny fianakavianao ny avan-dada sy avan-neny sy ny cousin sy cousine rehetrarehetra rehefa ho avy zay dia nataony Rahaba zany ny finoana arahan'asa azony Rahaba tsara atao raha miteny reo tsikilo anankiroa reo hoe apetao ty tady menamena jaky menamena ity dia niadina hevitra teo fa maninona ny tsy natao volomboasary efa zany zao malaza fa maninona ny tsy natao vert efa église verte maninona ny tsy natao mangamanga fa rehefa zay nitenenireo mitondra ny tenin'Andriamanitra hoe ataovy eo mivaravara ny ty tady mena ity dia tady mena no atao fa tsy raha teo zao Rahaba mianakavy tao niady hevitra hoe fa maninona ny tsy natao rose na maninona ny natao afy fa maninona ny tsy maintsy mihidy atao trano maninona mba tsy mitsirotsirika eo mbaravarana mijery an'izany nanaraka ny tenin'Andriamanitra finoana arahan'asa fa ny finoana tsy arahan'asa dia tsy vanina tsy zany ny teny izany fa jereo amin'ny baibolinareo amin'ny dienina zay ny teny tsy vanina ny finoana tsy omban'asa dia misy indray nefa miasa tsy arahana finoana mitatsika eo rehefa aveo tsy asesiky ny fitiavana dia le olona miteny hoe ianareo zay zany izy dia hoe naraha ny asany anazy une foi efficace c'est une foi comment dire prouvée par les actes dia tsy vitany hoe finoana asa teraky ny finoana ihany no angatahany Paoly tamindreo sy ny saorany an'Andriamanitra nondreo fa mila koa fikelezanaina asesiky ny fitiavana amour actif fikelezanaina asesiky ny fitiavana maro ane riavany ary misy zany any amin'ny fiangonana hafa ny tena ny kely aina manao ny asan'Andriamanitra fa tsy asesiky ny fitiavana tena manao ny asan'Andriamanitra tena mamono tena ny asan'Andriamanitra mandany vola mandany hery mandany zavatra rehetra an'izao fa tsy asesiky ny fitiavana misy zany teo amin'ny Tesalonika la preuve ina zavatra hita teo velonana mitabataba vairano tao am-piangonana tany Jiosy tany amin'ny synagoga ny zareo miseho ary mila mitandrina zany tsika zany hoe reo olona reo hoe tena mieritreritra mihitsy nanao any asan'Andriamanitra nanentsika ny Paoly dia nefa zany dia nasesiky ny tsy asesiky ny fitiavana zany felonana ve dia asesiky ny fitiavana fampitabadabana ve dia asesiky fairano fananany Jason ve dia asesiky ny fitiavana fiampanganany Paul sy Silasy milaza fa mitorom-panjaka hafa ve dia asesiky ny fitiavana dia zay ny mampitandrina tamin'ny herina merina zay maro ny teny Jesosy any aparany any rehefa tonga any amin'ireo ny lanitra izy hoe zay ene ka nanao asa lehibe tamin'ny anaranao tena za miatrehitra foana rehefa meny ny teny hoe maro izy itsy ny teny hoe isy olona ozy Jesosy hoe maro ny teny hoe efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zay dia hoe Jesosy hoe ahoana valina tsy fantatra ianareo zay ihany ve ny teneny tsy fantatra ianareo
mpanao meloka lasa eloka kay le asa rehefa tsy asesiky ny fitiavana. L'œuvre qu'on appelle œuvre de Dieu est devenue inona ny tenen'izany crime juriste atao inona ny antsonan'izany hoe lasa crime ve sa lasa eloky lasa vanompoana nandanina fotoana kay zany rehefa tsy asesiky ny fitiavana dia lasa eloka. Azafady fa mamonina teny hoe juriste rehefa tsy tokony teneniko izy fa maro tamin'izany fotoan'izany manao hoe tsy efa nanao asa lehibe nandany fotoana tany amin'ny fiangonana ve zay dia hoe le tsy fantatro Andriamanitra fitiavana raha asa tsy asesiky ny fitiavana toy izay no tsy fantatro ianao raha sanatria kosa ve nataonao tamin'ny alalan'ny ady tamin'ny fanaratsiana tamin'ny isan-karazany izy dia hoy ny tompo hoe mialana reo mpanao elo. En français on pourrait dire que l'amour se donne de la peine. Le terme employé désigne le labeur comme on travaille, comme on laboure la terre, comme on travaille le champ. L'amour ne consiste pas en des pieux sentiments, il ne fanfaronne pas, ça ne se crie pas sur les toits. L'amour, il est authentique ou il n'est pas. L'amour, il est authentique ou il n'est pas. Farany des autres, faharetana vokatry ny fanantenana, espérance ferme. Faharetana vokatry ny fanantenana. Andrasako amin'ny 12 volana novembre, c'est misy fivorian'ny protestante frantsay eto. Le thème c'est l'espérance. Tongava maro mangatantsika dia hoe ho velonaina hoe ahoana izany hoe espérance ferme. Ny zavatra tiako tenenina fotsiny izao maharitra faharetana vokatry ny fanantenana. Ohatra tsotra fotsiny, raha tsy nanana faharetana vokatry ny fanantenana tsika dia tsy teto amin'ity toerana ity. Teo ireo mpiandraikitra rehetrarehetra maro ny zavatra ny lalova sedra isan-karazana fa naharitra tamin'izany amin'ny fanantenana izany hoe ndray andro any hanana trano ivavahana hanomeza voninahitra n'Andriamanitra. Ary tanteraka ilay tenin'Andriamanitra hoe isika indray no mampisindrana ahoana ny tenin'Andriamanitra fa tsy mindrana. Raha nandritry ny 80 taona tsika vezivezy maketsy makeroa dia izao nisy olona teo alohantsika nitohizantsika ary mbola apitatsika izay ny fiangonana izay shanina nisy teo aloha, misy ny akehitrio, misy ny hoavy dia manana an'izay faharetana izay hoe ny tompo. Ale faharetana hoe c'est pas mon espérance mais espérance en Jésus-Christ. Et venez et vous voyez le dimanche 12 novembre, le thème sera sur l'espérance ici. Nangatantsika dia hoe tompo engany mba ho velonaina so salama mba afaka iaina izany. Le texte, ce texte que nous venons de lire, de commenter, me donne de remettre en question le degré et la qualité de ma foi. En fait, il ne suffit pas seulement de dire « j'ai la foi ». Il faut plutôt montrer que je l'ai par l'amour que j'ai pour Dieu et pour mes frères et sœurs en Christ, mais aussi pour mes frères et sœurs humains. Comment puis-je dire que j'ai la foi alors que la haine, le mépris, l'orgueil, la méchanceté, l'égoïsme, l'amour sans limite de l'argent et tous les autres mots remplissent encore mon cœur? Comment dire que j'ai la foi alors que malgré le nombre d'années qui ont suivi mon baptême, ma confirmation, ma consécration des diacres si j'étais diacre,
piandre si j'étais piandre, pasteur si j'étais pasteur, que sais-je encore, le nombre d'années qui ont suivi tout cela n'a rien changé dans ma vie. Ou pire encore, mes penchants mauvais se sont même accentués. Comment parler d'avoir la foi si je ne vis pas désormais dans l'attente de la venue du Christ? Je répète sans cesse qu'on attend le retour du Christ. Et ce retour du Christ peut se présenter sous deux formes. Soit il vient sur la nuée accompagné des archanges, soit par ma propre mort, que je ne sais pas quand et comment. Ça peut être tout de suite, dans une heure, dans une semaine. Et on est tous là pour attendre ce retour-là. Et comment parler d'avoir la foi si je ne vis pas cette attente active, en sachant que cette venue de Jésus-Christ, j'ai dit, se présente sous deux formes, soit son retour glorieux sur la nuée des cieux ou par ma propre mort. Pour terminer, comment dire, j'ai la foi alors que ma vie n'en témoigne pas. Le Seigneur, par ce message que nous venons d'entendre, nous demande à chacune, à chacun, de vivre et d'agir en toutes choses en accord avec notre foi, pour qu'il n'y ait pas d'incohérence, contradiction entre ce que nous professons, qu'il n'y a pas d'incohérence entre ce que nous professons et ce que nous faisons. Voilà une foi efficace, un amour, on a dit, actif, espérance ferme. C'est seulement en ce moment-là que ma foi, mon espérance et mon amour, ou mieux le vécu de notre foi, pourrait être une foi efficace. C'est-à-dire bénéfique pour moi-même, bénéfique pour les autres. Foi efficace, amour actif et espérance ferme. Voilà aussi que j'adresse personnellement à Miasme et à Sarik pour l'engagement d'être responsable auprès des jeunes. On a fait des entretiens que la responsabilité est double. Accompagner les enfants, mais aussi accompagner l'équipe. Mais il faut être audacieux. Haut dans le sens organisation, D comme dans le sens direction, montrer quelle voie suivre aux jeunes et aussi à l'équipe. Nous vivons dans un moment où on a une perte de sens, on ne sait plus la signification des choses. Les gens disent « Oh, c'est sans vérification ». Ça, c'est un problème de sens au sens signification, au sens direction. Thessalonique. Et sens au sens sensation. Quand vous servez le Seigneur, vous sentez aussi des frissons, parce que vous servez le Dieu éternel. Vos œuvres ne soient jamais vaines, parce que vous servez non pas des hommes, non pas d'entités politiques, ni d'entités des personnes, vous servez le Seigneur. Voilà la bonne nouvelle. Et voilà le message que je veux. On vit dans un monde qui bouillonne. Mais avoir un jeune responsable, avec des jeunes qui s'engagent, Mias et Sarik. Waouh! Les jeunes maintenant vont ailleurs. Et je demande vraiment un grand applaudissement pour ça.
zone apôstoly ny fifaliako dia ny fandrenesako hoe mandeha amin'ny fitiavana ny zanako. Ny ray mandeha ny rehetrarehetra mety maniry izy ho tafita amin'ny fianarana, mety maniry izy hanambola, mety ahiry izy ho sala misososao, fa ny faniriako, ny faniriany fiangonana dia hanananareo finoana aran'asa, hanananareo fitiavana. Ahoana ny itenenana azy? Asa sesiky ny fitiavana ary fanantenana miorina ao amin'i Jesosy Kristy. Amen.
rehefa avy nandray ny soratra masina isika dia aoka hiaraka anaiky sy amin'ambary ny finoantsika amin'ny fanekem-pinoana fahatelo eo am-pitsanganana anaovantsika izany. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very, izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Mino fanahy masina aho, izy no manambara amin'ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no nanaovana batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo, ampitomboy ny finoanay. Amen. Mipetraka amin'ny fiangonana. Sao dia andray ny anjara irany ny tily. Iroso amin'ny fotoana fanokafana ny tao-pitaizaina sy fanekena isika. Mpifaliana indray no iarabanay komity nasionaly sampanay raisana tily FP Mahanareo eto amin'ny Tafoexa Marseille. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika natratro izao fotoana androany izao. Ifankahita aminareo eto indray toy ny isan-taona. Misaotra an'Andriamanitra koa fa tamin'ny filan-kevitry ny mpiandraikitra tamin'ny Saverdin 18.0 tamin'ny 13 sy ny 14 septambra lasa teo tany a Breuil dia nanavaon'ny filoha hitarika azy ny sampana tily Fransa dia Ramatokely Ingra Herson na koa Salano Manonga izay hitarika mandritry ny 2 taona no lany tamin'izany. Koa ampifaliana ho anay komity nasionaly ny mampilaza anareo fa hitarika ny etsika tily izy amin'ny izany fotoana izany ka manatrika antsika eto izy dia mangataka anazy hitsangana ho prezentena aminareo izany dia ametsiaka anazy koa ny fitarehan'ny fotoana ho an'ny tily.
mangataka ny tily rehetra izay manao fanamiana hadalana sy ireo izay fanandalo fanabeazana scout mba hitsangana azafady. Je demande à tous les scouts en tenue correcte et tous ceux qui sont déjà passés par l'éducation scout de se lever, s'il vous plaît. Mangataka ny Ricky mba hiakatra azafady. Tandremo, ty letranetrany. Samy maka ho azy, afaka mipetraka isika. Ry fiangonana eto FPMA Aix-Marseille, indreto izahay misolitena ny équipe nationale eto anivony Tile France. Solitena izao dia Salano Manonga, flou national ny Tile France, ary Ricky izay misolitena ny équipe, izy no équipière nationale ny branche cadette. Faly miarabanareo izahay misaotra an'Andriamanitra lehibe isika noho izao fotoana nomeny antsika izao ahafahana miombona indray ametraka eo am-pelantanana ity taom-panabeazana 13 sy 14 14 sy 14 ity ho anareo Tily Ranomasimbe. Dia mangataka ny Tony Nivo mba hanolotra ny ekipa mpiandraikitra miara-miasa amin'ity taona vaovao ity. Ny mpiandraikitra ny sampana mavo na responsable d'unité atao hoe Akela dia Andriamitatsoa Miasina. Atoloran'ny mpiara-miasa amin'izay. Dans mon équipe cette année, il y aura chef Rakoutmav Johan Baguera. Cheftaine Rajonson Marion Kochik. Cheftaine Amakasala Babalachi Aki. Il y a aussi un papier Louvre Balou qui n'est pas là aujourd'hui, mais on peut quand même l'appeler. Mpiandraikitra sampana maintso, responsable d'unité Raveltsona Sarik. Atoloran'ny mpiandraikitra miaraka amin'izay. Dans mon équipe cette année, chef Ramanantsu Adrien. Cheftaine Andjanaev Kant. Chef Rasolunzatouv Mamierlal. Et cheftaine Andjamsez Noémie qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Les louvettes, les louveteaux, voici vos responsables. Écoutez-les et vous deviendrez des bons scouts. Mpiandraikitra, nde vonjeo ny andian'izay.
Éclaireurs et éclaireuses, voici vos responsables. Obéissez-les et vous deviendrez des femmes et des hommes toujours prêts. Ripiandraikitra nde vonjeo ny atokony se. Mangataka ny ray aman-dreny-mpitandrina hitondra am-bavaka ny mpiandraikitra. Ivavaka isika misaotra anao zay tompo satria nomenao ireo mpiandraikitra ireo zay hitondra ny ondrinao eo amin'ny sehatry ny skota tily. Eo ny fahatanorana izy ireo nefa ianao no nametraka ny fitokisana amin'izy ireo ary ianao no ametrahanay feno anome azy ireo hery sy tanjaka fahendrena ary anovy hery hatrany amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny fitarian'ny fanahy masina ary hitarika ireo zay mbola ny ivelan'ny vala ho amin'ny vala ary hitaiza zay ao anatin'ny vala ho tamana noho ny teninao, noho ny fitiavan'ny teninao. Dia eo ny fahalemen'izy ireo nefa ianao nefa niteny tamin'ny alalan'ny Paoly apôstôly fa ny heriko ianao dia tanterahana amin'ny fahalemena. Koa mametraka sy mitsodrano azy ireo zay tompo avita zany asa masina goavana makajiry zany satria asanao. Faly ny fiangonana mandray azy ireo, manana tanora mandray andraikitra ary mitaiza ireo zandry fifaliana ho anay zany tompo ary isaorana koa ireo ray aman-dreny izay manolotra ireny tanora ireny hitaiza ary manolotra koa ny ankizy ho taizana eo amin'ny fanabeazana skoto. Dia amin'ny anaranao Jesosy, amen. Anio ry havana dia isy mpiandraikitra izay hanao ny fanekeny amin'ny maha-mpiandraikitra azy. Izany fanekeny izany dia firosoana bebe kokoa amin'ny asa firotsahana ny sitrapo izay tsy inona fa ny asa fanabeazana raskoto. Ny mpiandraikitra izay hanao fanekeny eto dia efa natolotry ny komity mpivondronana, efa nanaraka dingam-piofanana maromaro ary efa nio manara-panahy ho amin'izany. Koa angatahana ny komity mpivondronana hiantso ireo mpiandraikitra hiroso amin'izany. Antsoinary androsatria anoloana ireo mpiandraikitra Andriamitantsoa Miasina sy Sarika Ravelojona. Ankehitriny ary dia miangavy ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny solotenan'ny fiangonana ary ny solotenan'ny komity nasionaly iaraka hijoro aminay ety amin'izao fampanaovana fanekena izao. Dia toy izao ny fizotry ny fanekena. Ny mpiandraikitra izay hanao ny fanekena dia mitodika manoloana ny altara ary manao ny fiarabana lehibe na grand salut ary hanonona ny fanekeny. Dia ireo izay efa navita ny fanekeny kosa dia amerina izany ao am-pony sady hanao ny fiarabana kely na petit salut. Dia ao aorian'ny fanekeny izy ireo dia horedontsika ny iran'ny fanekeny ka ny mpiandraikitra avy nanao fanekena dia hanao ny andinin'ny voaloha ary isika rehetra iaraka hanao ny andininy anankitelo sy ny sanandininy dia manainga ny mpiangona rehetra mba hitsangana azafady.
aux objectifs du mouvement? Acceptes-tu de remplir tes missions dans l'obéissance et la foi de Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Sauveur? En réponse à cet appel et cet engagement pour être responsable, j'affirme bien comprendre les objectifs et missions du mouvement. Je ferai tout mon possible pour accomplir mon devoir dans la foi et l'obéissance de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Je m'appuie sur la grâce de Dieu pour accomplir tout cela. Zaho ary dia ho apetraka aminareo ny marika nahavitanareo izany fanekena izany. Dia amin'ny anaran'ny équipe nationale Tile France no iarabanay anareo menata navita izany fanekena mpiandraikitra izany. Mahavita be, maharetatra amin'ny farany tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina. Mangataka ny solotenan'ny fiangonana, solotenan'ny comité national sy ny KP ialo lalananay iaraban'ny zareo. Afaka mipetraka ny fiangonana dia mangataka ny ray aman-dreny mpitandrina hitondra-bavaka ny zareo.
mbola ivavaka isika tombo misaotra anao zay no nahafahany sarika sy miasina nanao fanekena teo anatrehanao sy ny fiangonana ho mpiandraikitra hitandrina reo ondrinao amin'ny skota reo zanakao reo menaky ny ainay tompo mangataka feno aminao zay ny anefenao azy ireo hery arak'izay efa fanekena nataony teo fa ny herinao rery no iakinany satria fantatrao loatra fa marefo izay olombelona mora miovaova izay nefa resy lahatra zay fa eo ianao miteny amin'ny alalan'ny zanakao manao hoe indro ao momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperany zao tontolo zao dia tanterao amin'izy mianada tompo zany teninao zany fa fantatray fa Andriamanitra tsy mba mpamitaka ianao fa Andriamanitra mahatoky na eo aza ny tsy fahatanterahanay dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay amen. Ry fiangonana eto FPMA ex Marseille indreo ary nytonisy ny mpiandraikitra eto amin'ny fivondronanareo samy vavolombelona isika ny amin'ny fanoroantenan'izy ireo ary samy tompon'andraikitra amin'izany mangataka aminareo izahay arak'izany ny anohananareo azy ireo amin'ny andraikiny mahazo miverina ny toerana amin'ny mpiandraikitra. Angatahana hitsangana ny tily rehetra. Tily atranatrana. Arivo eto amin'ny tily ranomasimbe anio fa 12 ny volana oktobra amin'ny 12 sasany omena ny solotena ny kaenina ny fitenenana. Dia mbola faly miaraba ny fivononana ex Marseille sy ny tafo ex Marseille mamelahaka 10 minitra vetivetika fotsiny rehefa lava dia lava ny fotoanantsika. Tout d'abord, permettez-moi de vous adresser mes salutations ce jour de rentrée pour l'année pédagogique 2023-2024
et aussi mes félicitations aux jeunes qui ont fait leurs promesses. C'est avec une grande fierté que je me tiens devant vous pour féliciter non seulement pour votre présence ici, en cette rentrée, mais aussi pour l'engagement et la promesse que vous incarnez. Je souhaite approfondir notre réflexion sur l'importance des TIL au sein de notre communauté. Selon Proverbe 22:6, il est dit « Donne-nous de bonnes habitudes à l'enfant de ce jeune âge ». Cette sagesse nous rappelle que l'éducation des jeunes est fondamentale car elle les façonne pour le reste de leur vie. Le Sekoul El-Had, notre école du dimanche, joue un rôle essentiel dans l'enseignement de la foi aux enfants dès leur jeune âge, la foi efficace. Cependant, le TIL représente un complément précieux. Il va au-delà de l'enseignement en incitant les enfants et les jeunes à devenir des acteurs, à être au service dans leur foi. Le TIL est un espace où l'on apprend à cœur la parole de Jacques. Une foi sans acte est morte. Il ne suffit pas de croire, mais il est essentiel de mettre en foi en action. Cette foi en action, amour actif. C'est là que commence le service et cela commence par une promesse. Jésus lui-même a fait la promesse que quiconque croit en lui aura la vie éternelle, espérance ferme. De même, le TIL est unique en enseignant aux enfants à faire une promesse devant Dieu et devant le groupe. Cette promesse, à l'image des alliances portées par les mariés, est symbolisée par le port du foulard TIL. C'est un rappel constant de l'engagement que chaque TIL prend non seulement envers Dieu, mais aussi envers ses amis et sa patrie. Ainsi, le TIL représente une étape cruciale dans la croissance spirituelle des jeunes. Il les encourage à devenir des acteurs engagés de leur foi, à servir leurs prochains et à s'investir dans la construction de leur patrie, tout en maintenant la promesse de Jésus au cœur de leur vie. Ensemble, en cette année jubilaire, nous pouvons célébrer cette tradition précieuse et encourager nos enfants et nos jeunes à grandir dans la foi et le service, portant fièrement le foulard TIL comme symbole de leur promesse envers Dieu et envers notre communauté. L'année pédagogique qui se profile devant nous est une année spéciale aussi, car elle nous mène tout droit vers le jubilé des 100 ans de TIL, une célébration qui débutera par une cérémonie d'ouverture à Paris le 27 janvier 2024 à 14h. Cette cérémonie sera un moment de communion ressemblant les fidèles de diverses confessions que sont la FPMA, la FJKM, le FLM et les Anglicans. Le lieu précis de cette cérémonie vous sera communiqué ultérieurement, mais nous pouvons d'ores et déjà anticiper un événement mémorable. De plus, un grand jubilé se tiendra du 1er au 5 août 2024 à Antananarivo et une autre à noter le grand camp jubilé 100e TIL en France qui se déroulera du 15 au 21 juillet 2024. Le thème qui guidera notre année est tiré Timothée 4,5d, remplis ton devoir de serviteur de Dieu, ou en malgache, Tateron Fanpuno. Ces mots nous rappellent notre responsabilité en tant que serviteur de Dieu et nous encouragent à agir avec dévouement et amour dans tout ce que nous entreprenons. Enfin, je vous invite à rester attentifs pour en savoir plus sur les événements et les projets à venir pour cette année pédagogique 2023-2024, y compris les détails sur le jubilé des 100 ans de TIL. Ceux qui hésitent encore ou ceux qui veulent connaître le Saint TIL, comme a dit le pasteur, viens et vois. Sotatsik. Tonga amin'ny fotoana filazan-draharaha isika ka iangaviana ny tompona andraikitra anatanteraka izany.
solava tena tenako mbola faly miarabantsika rehetra ao amin'ny tompo faly miarabany tily ranomasimbe zay nanokatra ny taom-pianarana amin'ity taona ity. Ny tenako dia mijoreto manetana ny fiangonana amin'ny kasika ny fifidianana diakona. Afaka ray volana eo dia isy izany fanoloana ny mpiandraikitra eto amin'ny fiangonantsika izany. Araka ny hira ao amin'ny fiarahanantsika FFM izay vakiko fa mety voalaza tamin'ny reto mpitarika musicien reto nefa mety afaka ataontsika any ny hira fa 700 no atao voalohany. Iza no anompo an Jesosy soa, iza no anaiky mba ho azy moa, eny atsarany, eny antrabe, izy tamondy ka miteza re. Jeso tomponay eo indreto izahay, avo mba anaiky ka mandraisanay. Ataontsika izany herany ny teny voalohany any. Reo Malala, ny lohateny izay rerentsika teo tamin'ny toriteny dia hoe finoana miteraka asy, fikelezanay na asesiky ny fitiavana, faharetana vokatry ny fanantenana an Jesosy Kristy. Izany teny izany dia manentana antsika fiangonana rehetra izay mpandray mifanasany tompo. Efa voalaza ny ray aman-dreny-mpitandrina teo ny mikasika izany ka tsy voasako intsony. Ka izany teny izany no anetanana atsika izay efa tompona andraikitra, efa nandray mpandray ny fanasany tompo rehetra eto amin'ny ity fiangonana ex-Marseille ity. Ny finoana dia miteraka azy, tsika rehetra dia manam-pinoana daholo ary izany finoana izany dia miteraka asy, fikelezanaina asesiky ny fitiavana. Tsika dia tokony anana izany fikelezanaina izany eo amin'ny fanompoana ny fiangonana ary anaiky an'olo-tena ho mpanompon'Andriamanitra amin'izany. Antsoina izany isika rehetra amin'izao fotoana izao. Eritreritra hoe tonga avy fotoana izay tokony mba hidirako hanao an'izany asam-piangonana izany, ka amin'ny fitiavana no anaovako azy ary amin'ny fanantenana an Jesosy Kristy ihany koa no hibanjintsika izany. Izany ry havana no hijoroana eto isan-kalahady izany dia isy fanentanana hatramin'ny fifidianana ny diakonina amin'ny volana novambra ho avy izao. Koa dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra maherezy hijoroa
ary aoka isika samy eritreritra ny terantsika fa tsy ho ela eto amin'ity fiainan'ity tsika fa tokony iroso amin'izany izay mbola tsy nanao izany. Ataontsika ny andininy vadimy tamin'ilay raha teo, iza no azoto mba hiasa mo, iza no androso mba ho endriko, iza no anaiky, iza no lazao mba ho an'i Jesosy anio izao. Jesosy tomponay io ndeto izay avy mba anaiky ka mandraisa. Amen. Ilaza ny raharam-piangonana tompona ndraikitra. Dia mbola ampifaliana trano ry havana no iarabanantsika ao amin'izao alahady fa 12 volana oktobra 2024 izao. Izay alahady ihany koa natokana ho fanokafana ny taom-panabeazana tily ary nanaovan'ireo mpiandraikitra anankiroa fanekena. Dia faly miarahaba azy ireo manokana koa isika amin'izany ary mampahery azy indrindra mba ahefany ireo adidy sy andraikitra ary koa ireo fanekena izay fantanterahany teo amintsika dia mitondram-bavaka azy ireo mandrakariva. Miaraba ihany koa ireo rehetra izay manaraka izao fanompom-pivavahana izao amin'ny alalan'ny tambazotra na amin'ny YouTube zany na amin'ny alalan'ny Zoom dia miaraba tompoko ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Misaotra Andramatoa tiana Andrianarsoa isika nitarika antsika tamin'ny fanompom-pivavahana androany. Misaotra ihany koa ny pasteur isany Obra Andrianarson sy Jeanora Andrianandrasana nitondra ny hafatra Andriamanitra ho antsika teo. Dia misaotra ihany koa ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fanompom-pivavahana izao. Miaraba manokana ihany koa isika ireo vahiny avy eo amin'ny nasionaly tily zany, ny avy eo amin'ny komity nasionaly dia Andrianina Andriany Menjanahary sy Fara Andriaparson efa nitsangana teto anoloana izy fa mba ho fantatsika hoe iza marina izy ireo raha mety dia iangaviana izy ireo mba hitsangana eny am-pitoerana tompoko. Misaotra tompoko. Avy eo amin'ny ekipa nasionaly koa dia ny filoha Iaingo Raherson sy Sarika Razafindramanitra. Dia faly miarahaba anareo ny fiangonana tompoko ary misaotra anareo tonga nanotrina nanatanteraka izao fanompivavahana sy fanokafana ny taom-pitaizana ary fanatanterahana ny fanekena ho an'ny mpiandraikitra izao. Dia ny tompony omba sy tantana anareo mandrakariva amin'ny fanatanterahana ireo iraka sy andraikitra izay efa nampanaovina anareo. Misaotra tompoko. Dia raha misy kosa vahiny sendra nandalo samba ny androany no tonga miara mivavaka eto, iangaviana izy mba hitsangana fa ho arabain'ny fiangonana. Dia ampifaliana lehibe no iarabananareo tonga miara mivavaka eto amin'izao andro anio izao. Dia
ny tompo ilay ny nomba sy ny tantananareo ho tonga eto izy ane no mbola omba sy tantananareo hatrany ka atoto sanareo zay fikasana rehetra amin'ny antony nahatongavanareo taty dia aza misalasala tompoko fa misy toerana ho anareo eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity zay ray iombonantsika rehetra dia raha sitrakareo rehefa mirava izao fanompoam-pivavahana izao dia izy avy eo amin'ny ekipa accueil anatona anareo mba handray ny coordonnées ahafahantsika mifanerasera. Misaotra tompoko. Toy izao indray ary ny fandaharam-potoanantsika manaraka ny efa mahazatra antsika moa ny fiangonana dia miditra hatrany amin'ny 10 ora sy sasany fa fanamariana fotsiny amin'ny herin'ny anio dia amin'ny 10 isika ny miditra satria fotoan-dehibe zany hanatanterahանtsika ny etsiky ny fiangonana izany. Ny fandaharam-potoanantsika mandritra ny herinandro dia mitohy hatrany ny SAPKNPL isaky ny alarobia, ny pazapa bible izay isaky ny zoma, ny travaux isaky ny sabotsy amin'ny 8 sy hatramin'ny 4. Aza misalasala tompoko tonga amin'ny fanometanana amin'izany na ora iray ihany aza no ananatsika dia tena zava-dehibe tokoa zany. Tsy voatery hoe manana fahaizana manokana amin'ny resaka travaux fa ilaina mety afaka mety mamafa manadio kely isika dia fa zava-dehibe izay mety manohana azy ireo amin'ny sakafo mety mandoko kely betsaka ny zavatra azo atao ilana tanana dia manentana antsika mba hifanometanana amin'izany travaux izany. Ny aoko ny famerenan-kira, ny fanatanjahantena, famerenan-kira ny amafia, ny fanatanjahantena, ny fotoam-pifoazana, asa-pifoazana isaky ny sabotsy dia ny sekoly alady sy ny katekômène kosa zay isaky ny alady maraina manomboka amin'ny 7 dia miditra amin'ny fialan-tsasatra manomboka androany ka miala sasatra kely izy ireo satria vanim-potoana fialan-tsasatra izao androany sy amin'ny heriny dia miverina mianatra kosa zany ny sekoly alady sy ny katekômène amin'ny 15-ny volana novambra. Ny sekoly alady kosa nefa misy répétition efa miditra sahady amin'ny fanohanana ny krismasy, misy répétition amin'ny 4 novambra manomboka sabotsy manomboka amin'ny 2 ka hatramin'ny 4 ora dia aoka efa iomanao amin'izany sahady isika rehetra. Ny fanadiovana ny fiangonana amin'ny sabotsy izao dia anjarantsika fiangonana no manatanteraka izany ka manentana antsika mba ho tonga maro sabotsy hariva no anatanterantsika izany dia mba ho tonga maro sika hanadio izao trano fiangonana izao. Ny diakona tompona anjara kosa mandritra nyity volana ity dia ny groupe BCE. Ireto indray kosa ny daty tsara ho tadidy ny 27 ny volana oktobra dia etsika faharoa izay anatanterantsika ny promesse de don na tonina manomboka amin'ny 10 ora ny fanompoam-pivavahana azontsika atao ny manatona ny ekipa finance manatanteraka izany promesse na tonom-bola izany. Ao aorianan'izao filazandrara zao dia izy solotena avy eo amin'ny commission handray fitenenana hanome antsika fanazavana bebe kokoa ny amin'ny mety ho fizotran'izany andron'ny 29 oktobra izany. Dia ny 7, 4 sy 5 volana novambra kosa dia misy ny zaikabe nasionaly izany dia ho tanterahana amin'ny alalan'ny Zoom dia manentana antsika mba hanatrika izany. Ny 12 volana novambra kosa dia misy ny journée FPF zany fanompoam-pivavahana iarahantsika amin'ireo fiangonana rehetra eto Marseille avy eo amin'ny Fédération Protestante de France manomboka amin'ny 10 ora sasany ny fanompoam-pivavahana ka eto amintsika
eto amin'ny FPMA Aix Marseille no anatanterahana izany. Ao anatin'izany ny sabotsy faraka amby folo ny volana novambra amin'ny 4 ora dia misy ny fanadiovana zany ny parvis, ny fanomanana ny salle, ny fandaminana ny latabatra sy ny seza isan-karazany, ary mitoy izany fanadiovana izany ny alahady maraina. Dia ho an'ny andron'ny alahady kosa dia vakiko kely izy ity amin'ny teny frantsay. Nous avons besoin d'une quarantaine de bénévoles et si on est plus, c'est encore mieux. Pour l'accueil, pour servir des boissons, ranger les bancs, servir le café et ranger à la fin de la journée. Les bénévoles ne s'engagent pas à faire tout dans la liste, mais il faudra du monde pour se répartir la charge. Ils sont attendus à 10 h le dimanche pour faire le briefing de la journée. Ceux qui s'engagent à ranger en fin d'après-midi seulement ne sont pas obligés d'être là dès 10 h et peuvent venir à l'horaire normal. Mais ils s'engagent évidemment à rester plus tard. Le culte donc débutera à 10h30. Il y aura le repas tiré du sac. L'après-midi, il y aura jeux et forum. Et la journée se terminera à 15h30. Dia efa miomana zany sika amin'izay rehetrarehetra izay dia ny raha ohatra hoe misy vonina ary tena entanina hanampy fanometanana amin'izany dia afaka manatona ny tatikady amin'izay. Ny 7-7 ny volana novambra kosa dia misy ny week-end de célébration fatelopolo taona ny STK ka izy fandraisam-pitenenana avy amin'ny tompon'andraikitra ny STK ihany koa aorian'izao. Dia reto indray ny vaovao avy ato anatiny. Viens et vois na koa hoe andeha izaha zavatra lehibe noho izany no mbola ho hitanao. Tu verras des choses beaucoup plus grandes. Jean chapitre 1 verset 50. Suite aux annonces à l'église, nous vous rappelons que l'inscription pour être diacre et lououl est maintenant ouverte depuis ce dimanche 22 octobre 2023. Vous pouvez envoyer votre inscription soit en remplissant le formulaire en papier et donner directement au pasteur, soit en envoyant par mail à l'une des adresses suivantes. Au plus tard le mercredi 22 novembre 2023 à 23h59, adresse mail, c'est jano.randinandrasana@gmail.com ou fpmaxmarseille@gmail.com. Fraternellement en Jésus-Christ, manonso ny moa Jano Randinandrasana, pasteur. Ny feuille d'inscription zany dia azontsika raisina ery aoriana efa misy version papier na koa zany amin'ny alalan'ny mail izay ny anaovantsika izay. Manaraka izay dia ilazana ny tompon'andraikitry ny sampana rehetra mba efa anomana ary andefa ny bokim-bola any amin'ny mpanambarom-bola ny fiangonana mba ahafahan'izy ireo mamita ara-potoana ny fanamarinana ny bokim-bola rehetra. Izany moa dia marina fa tsy maintsy vita mialohan'ny faran'ny taona mba ahafahantsika ihany koa manatanteraka ny passation rehetra amin'ny fotoana tokony anaovana izany. Dia efa manentana antsika rehetra zany izay tompon'andraikitra amin'izany hanatanteraka izany. Dia efa mipetraka etsy aoriana koa amin'ny tableau aoriana ny listry ny recensement eto amin'ny fiangonana. Dia angaviana isika mba hijery izany dia hanamarina na ao ny anarantsika na tsy ao raha sendra misy tsy tafiditra, raha sendra misy koa mety ho fahadisoana amin'ny fanoratana azy na misy olona izay zany afaka hoe afenoana raha misy ny sendra latsaka. Dia angaviana isika retanina hijery izany. Dia ampatsahivina isika fa amin'ny alahady izao fa 7 ny volana oktobra dia misy ny
fiovan'ny ora ka sao tsika tonga lobe eto am-piangonana tsy ho tara zany tsika amin'io rano marina tsy tokony ho tara satria miemotra ora iray amin'io ny ala sabotsy ny folahady zany hoe amin'ny telo maraina io miova ny ora mampatsiahtsika ny amin'izay vaovao avy amin'ny 13 mada ny centre médico-social dia mitohy hatrany ny fandraisana amin'ny consultation gratuite isaky ny sabotsy voalohan'ny volana ka amin'ny faha-efatra ny volana novembre zany no misy indray ny fizahana manaraka dia misy soratra anarana isika izay maniry izany any amin'ireo ekipe médicale eto amin'ny fiangonana ao zany anisany i Mamy Ramanga Salama, i Tati Liliane, Tati Olga Rafanoarana, Tati Asina, i Tati Jemima, mety misy hafa mety sendra tsy voatoniko fa iray amin'izy ireo dia azontsika atonina misoratra anarana zany mba angalatsika rendez-vous amin'izay consultation izay. Filazana mariage. Monsieur et Madame Natelov Alain et Chantal, Monsieur et Madame Rakout Henri et Maria ont l'honneur de vous faire part du mariage de leurs enfants, Natelov Pascal et Rakout Francine. La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 26 octobre 2023 au château bas d'Omela, 34 230 Omela. Merci de porter en prière cette union. Tantely amam-bahona tokoa ry havana ny fiainana dia misy filazana manjo voaray. Rahelson Arlantony Irina sy ny zanany Dina, Demondra, Diary moa dia fatatsika fa ao amin'ny STK izy ao amin'ny Tilko izy raha tsy diso dia namoy ny rainy Raibeny Rahelson Joseph Emile ny alahady fa 9 volana oktobra 2024 tany an-tanindrazana. Ny fandevenana moa dia efa nitanterahana ny alarobia fa 12 volana oktobra ihany. Ny fitondranam-bavaka sy fampaherezana ny fianakaviana kosa dia ho lazaina aoriana. Filazana manjo manaraka. Les enfants et toute la famille ont la tristesse de vous annoncer le décès de Randrenarfuna Koutbe, Tsutsikawe, Tontorako. Ce jour du 21 octobre 2023, à l'âge de 67 ans, Tontorako dia mpanambarobola ny fiangonana nandritra ny taona maro ary rahalahin'ny tonton Rabe izay vice-président ny fiangonana, dadany tojo sy iaingo izay hitantsika miara-vavaka amintsika eto izy ireo androany dia mampahery ny fianakaviana mitondra ny teny fampiononana ary mitondra mbavaka anareo ihany koa ny fiangonana manontolo. Le dernier souhait de tonton Rako était de rentrer à Madagascar auprès des siens. Donc merci pour vos prières, votre soutien et votre aide. Dia misy ny cagnotte litchi izay misokatra mba ahafahantsika mandray anjara amin'izany. Efa naparitaka ny lien fa raha nisy tsy nahazo an'izany dia afaka mangataka izany amin'ny tompon'andraikitra na amin'ny propiongonana na amin'ny fianakaviana dia afaka omenantsika izany. Dia aorian'izao filazandrara zao koa dia isy ny fampaherezana fitondranam-bavaka ny fianakaviana Norsy Roland Razanakola izay namoy ny rahavavy ny iray tapo aminy Ramanuel na Janine tamin'ny 9 volana oktobra
dia miomana ho amin'izany isika ka toy izao zany ny fandaminana aorian'izao filazandrara zao dia mandray fitenenana ny avy eo amin'ny komision momba ny hetsika avy eo amin'ny STK ary rehefa vita izay dia miroso amin'ny fitondranam-bavaka ny fianakaviana izay manamanjo isika. Dia toy izao indray ny rakitra izay voaraintsika tamin'ny 15 volana oktobra. Ny rakitra moa zany dia mitotaly 890 € et 40 centimes izay hitantsika amin'ny fafana eo amin'ny fafanany Tsipriany zany. Dia ampatsahivina trano sika zany fa misy ny rakitra roa eto amin'ny fiangonana ho antsika izay vahiny. Ny rakitra voalohany dia natokana ho an'ny fonctionnement de l'église ary ny rakitra faharoa dia natao ho an'ny ezaka trano izay andoavantsika ny jirosondrano, ny redevance sy ny taxe foncière sy ny sisa maro samihafa. Ho an'ireo izay mampiasa carte bancaire na paiement par téléphone dia misy ny panier connecté. Dia anankiroa koa izy ireo misy ny tsy mifono dia izay mifandraika amin'ny fonctionnement ary ny mifono manga kosa dia ho an'ny ezaka trano. Ny ekipa finance kosa dia vonona trany andray ny voalohan-bokatra sy ny fanomezana izay atolontsika etsy aoriana. Ny banque alimentaire koa dia misokatra trano ho an'ireo izay mety mila izany aza misalasala. Izany dia hitantsika ao amin'ny salle caté na koa raha tsy hitantsika ny misy azy dia manatona ny tompon'andraikitra isika. Dia raisina tanandroko ireo izay afaka manohana izany banque alimentaire izany. Dia izay indray ary ny vaovao sy ireo asa maro miandry eto amin'ny tafontsika dia aoka isika mba hitondra mibavaka hatrany ireo rehetra voalaza teo dia mirary herinandro soa eo ambany fitantanan'ny tompo. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra fa ho antsika kosa ny fiadanana. Dia mbola mamerina ny araba antsika rehetra tompoko. Ny tenako dia misolo tena ny komision ny hetsika faharoa tonom-bola amin'ny alahady 17 oktobra. Ny tenindra aminay dia ny ao amin'ny 2 Corinthiens 9:7. Aoka ny olona rehetra samy anao arak'izay irin'ny fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena, fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Araka ny efa voalazany tatilanty teo moa zany tamin'ny vaovao teo dia hiditra amin'ny 10 maraina ny fiangonana. Ho culte animé zany no ataontsika amin'izany fotoana izany izay andraisan'ny sampana rehetra sy ny fiangonana ny fanafanana ny fotoana. Isy ny fijoroana vavolombelona izay anentanana antsika izay atsoin'ny tompo hanao izany ary hanoratra anarana any amin'ny ravaka. Alahadin'ny réformation amin'ny fotoana io ka ny akanjo ny eritreretinay komision zany hoe anaovantsika rehetra eto izay tonga amin'izany fotoana izany dia miloko mena araka izay azo atao. Ny rakitra dia toy ny mahazatra ihany, rakitra roa ho an'ny fiangonana sy ny trano, saingy ery aoriana ery amin'ny plasin'ny ekipe finance zany isy panier menamena izay androtsantsika ny valopy mangamanga izay fataontsika isaky ny fotoan-dehibe anaovana vokatra. Dia ao anatin'izay valopy manga izay zany no ataontsika izay tonom-bola tiantsika atao amin'io hetsika faharoa io.
toy izao kosa ny sakafo izay hoentintsika hifampizarana, repas agapé tiré du sac. Ny entrée sy ny boisson samy mitondra izay tiany. Ny vary dia efa nisy nanolotra ka andrahoantsika aty am-piangonana. Ny laoka misy roa azontsika hisafidianana, henan-kisoa sy ravitoto ary akoho na andro gasy. Izy tableau alefantsika amin'izany mandritry ny herinandro iny, ametrahantsika ny safiditsika na izay tsy afaka manana fotoana hijerena izany tableau izany kosa dia afaka miantso ny filoha tatikady. Ny desera ny fiangonana no manolotra antsika izany. Samy mitondra ny vilia sy sotro ary vera mba tsy ho lany fotoana isika hanasa ary ahafahantsika manomana ny fotoanan'ny tolakandrom-pifaliana. Mandritry ny sakafo isy fandraisana anjara ny rehetra izay vonona toy ny dia, hira, tononkalo, fahaizana manao sy ny sisa, ary ao koa raha ohatra ka hoe marobe isika ny te hijoro vavolombelona dia mandritry ny sakafo koa isika afaka manao izany ka miantso na manatona ny ravaka amin'ny fisoratana anarana. Amin'ny efatrora ny dia miara-miakatra ty ambony isika fa hisy teatra izay mitondra ny lohateny hoe viens et vois. Toy izao ny tanjontsika amin'izany hetsika faharoa izany izay tonom-bola. Ny tanjona dia 7400 €, ny azontsika hatramin'izao aloha hatramin'ny omaly izany dia 5120 €. Mananteny isika fa ho tratrantsika ny tanjona amin'ny fotoana 29 oktobra io. Ka dia maneho fisaorana sahady ho an'ireo fianakaviana izay efa nandray anjara sy ireo mpandray izay efa nandray anjara, ary koa ho an'ireo izay mbola mikasa ny andray anjara amin'ny lahady 29 oktobra. Raha fitinina izany ny hetsika tonom-bolantsika amin'ny 29 oktobra dia miditra amin'ny folo maraintsika no miditra manomboka ny fotoana, ary misy ny sakafo agapé, dia misy koa ny valopy izay arotsaka ery aoriana voatokana ho amin'izany hetsika izany izay tonom-bola, ary misy ny tolakandro-pifaliana izay aoka tsy adintsika ihany koa nefa fa misy ny famerenana ho amin'izany fotoana izany dia anio amin'ny 2 ora vitsy izao culte izao zany dia isy ny répétition ka hanasana ireo rehetra izay afaka. Fa amin'ny asabotsy 29 oktobra kosa amin'ny 5 ora sasany dia mangavy ny tompona andraikitra rehetra, ny tompona anjara rehetra mba ho tonga hanao ny répétition générale mba hamora ny fandaminana rehetra. Saotra indrindra tompoko naritra ny aino dia ho an'Andriamanitra irery any voninahitra. Bonjour à tous, je prends la parole au nom du STK. Comme vous le savez, cette année, STK célèbre ses 30 ans d'existence, 30 ans de grâce et de bénédiction. Et c'est avec une grande joie que nous vous invitons à venir célébrer avec nous ce 30e anniversaire, le samedi 18 novembre 2023 à 19h dans notre église. L'ouverture des portes se fera à 18h30. Et pour l'occasion, les STK de toute génération, de 1993 à aujourd'hui, c'est-à-dire 2023, nous vous attendons nombreux pour notre événement qui s'intitule « Marque ta génération ». On vous attend pour glorifier notre Seigneur tous ensemble et évidemment nous vous réservons pas mal de surprises et on ne vous dit pas plus, venez juste et voyez, comme il dit toujours le pasteur. Le lendemain, le dimanche 19 novembre, se tiendra notre culte de clôture à 10h30. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à venir nous voir ou tout simplement à me contacter. Merci. Natateraka ny famanginany Tatino sy tonton Roland sika.
dia manasa ny fiangonana hitsangana tompoko. Ry izy mivady, ry izy mianakavy, mijoro manoloana anareo ny fiangonana, manoloana izao fahoriana izay niatra tamin'ny fianakaviana, nandaozana ny tompoko vavy Janine Ramanuelina, dia sanatria tsy tonga amendro fendro fa tonga kosa anatanteraka ny tenin'ny tompo, manao hoe miaraha ory amin'izay ory. Ny faravarana ny voahana no anareo fa ny fahoriana dia iarahantsika mizaka. Amin'ny maha-olombelona dia tsy misy mafy sy mangidy tokoa ny manoloana ny fisarahana manaina toy izao. Raha vavy, reta-po, mifanolatsinahy no indrisy ny ndaosy ny fahafatesana. Mafy tokoa izany, kanefa hoy ny tompontsika hoe izay mino ahy na dia ho faty aza dia mbola velona indray. Izany teny tompo malalantsika izany ry havana no entina amelombelona indray ny fanantenana, teny marina, teny velona, ary efa nisantatra izany raha teo izy dia ho tanteraka tokoa izany, ka inotsika amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana tanteraka fa mbola hiaona tokoa indray andro any. Isika rehetra izao dia mety mbola handeha amin'izany avokoa, ary raha miala ity tsika dia ny fiainana mandrakizay no miandry atsika. Izany no teny entin'ny fiangonana mpitondray ny tompo ho anareo amin'izao maraina izao, mba ho fanantenana, ampiorenana ny finoanareo ary entina mampitraka ho balsama fanasitranana ny ratrapo rehetra any anaty any. Koa dia aza misosoka alahelo tsony tompoko, mahaiza mionona tompoko. Manaraka an'izany dia ao ny sotoavana malagasy mikasika ny firaisan-kina sy ny fihavanana, izay mifanaraka indrindra amin'ny tenin'ny tompo, ary mifanaraka ihany koa amin'ny fiainan'ny fiangonana hoe ahita sy andre tokoa iainan'izany fankatiavana sy fanohanana izany. Ny hita mavesatra iaraha amin'izaka dia misy sekely izay voary ambony tanana tolotra ho anareo amin'ny manoloana ny adidy izay tsy maintsy ny tontolo saina amin'ny fotoana toy izao. Kely dia kely fa ny fo manolotra ary ny conviction tanteraka amin'ny fitiavana, amin'ny fiaraha-miasa, amin'ny fankatiavana, amin'ny mpiara-manompo amin'ny Jesosy Kristy tompo izay niantso antsika. Izany no toe-po, toe-panahy, toe-tsaina entina manoloana anareo, ka dia raiso tompoko ampitiavana fa vokatry ny fo. Dia mahereza indrindra aza misosoka alahelo intsony. Izao raha sitrakareo dia isy mpanompon'Andriamanitra hitondra antsika, hampahery antsika amin'ny vavaka. Mbola hiara hivavaka isika tompo. Mbola misaotra anao izahay ry Andriamanitra rainay tsara, indrindra raha mbola afaka manatona anao
amin'izao ora sy fotoana izao mitondra izao fianakaviana ao aminao izao, izay vao nidona ny fahoriana. Ny raha maha-olombelona tompo dia tsy zaka izany, kanefa noho ny aminao Jesosy Kristy izay efa nitondra ny fahoriana rehetra teo amin'ny hazo fijaliana, no anatonanay ianao ka angatahanay ny fampiononana feno avy aminao mba harotsaka ao amin'izao mpanomponao izao izay nidona amin'ny fahoriana. Eny Jesosy io, efa nahatanteraka ny fianakazahana tokoa ny mpanompovavinao, efa nitahiry ny finoana ary efa ao aminao. Izany no fifalianay satria sambatra izahay tompo manana anao. Dia ny fanahinao masina, ilay fanahy-pampionona, ilay fanahy-pampahery no angatahanay mba hampitoerinao amin'izao fianakaviana izao, mbola ahafahany koa manompo anao mandritry ny fiainany manontolo izay mbola omenao azy Jesosy. Dia ny fiadananao nitoetra ao amin'izay mianakavy sy ny fianakaviana manontolo. Izany no irinay sy angatahanay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Mofana fiarantsika maneho ny fiaraha-miory dia manangana ny tanàna kavanana isika tompoko. Sotra tompoko. Izay dia afaka miara-mipetraka isika tompoko. Raha ivavakitsika tompoko, mbola misaotranao zay ry Andriamanitra raha ny tsara indrindra. Misaotranao satria lehibe tokoa ny voninahitrao. Niteranao zay satria raha nangataka trano mba haingonanay aminao dia nomenao zany, ary nomenao mihoatra lavitra noho izay niriny fonay aza. Misaotranao koa zahay noho ny fandrosoan'ny asa fanatsaran'ity tranonao ity, ary koa ny fitahianao ireo mpanomponao izay mikelaina fatratra amin'izany fanatsarana ny tempolinao zany. Tompo, tsy hainay ny angina ka tsy hankalazanao noho izany soa lehibe natolotra ao anay izany. Ankehitrindry Tompo dia apetraka eo am-pelantananao ireo asa izay mbola miandry anay. Ianao anie hanakana ny loza maro samihafa izay mety hiseho amin'ny fanantanterahana izany, ary koa tsy miafina aminao fa mbola betsaka ny adidy izay miandry anay, dia ny famerenana tsikelikely ny ambom-bola. Ampio zahay Tompo mba tsy ho kivy fa hanana fahazotoana sy fahatokisana anao amin'izany adidy masina izany, mba ho ataonay ho ambonin'ny zavatra rehetra, ny adidy rehetra izay mikasika ity fiangonanay ity, dia aoka ny fanahinao masina rery ihany ry Tompo malalo no itiari-dalana anay amin'izany, amin'izany fanatanterahana ny izany rehetra izany. Dia amin'ny anaranao rery ihany Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Izao dia hanatanteraka ny rakitra isika ka ataontsika mandritra izany ny hira FFPM 487 ny andiny voalohany, faharoa ary fahatelo.
tonga amin'ny fotoana ny vavaka fisaorana sy fangatahana isika. Vavakitsika ry Jesosy tomponay eo, saotra sy midera ny anaranao zahay, satria mbola nomenao izao fotoana izao nahafahanay tondram-bavaka ny taom-panabeazana ny 2023-2024 ny sampana atily. Taio ireo ankizy sy ireo mpiandraikitra rehetra ao anatin'izany sampana izany. Ianao anie Jesosy nitaridalana azy ireo amin'ny programa rehetra izay kosainy atao, ka mba hahatonga azy ireo tanora vanona sy ankadony didinao. Taio koa ireo sampana rehetra misy eto amin'ny fiangonanao. Ianao anie Jesosy ny ampiroborobo azy ireo. Jesosy tomponay eo, vavaka izahay ho an'ireo marary sy mavesatretana. Ianao anie anasitrana sy ankahery azy ireo. Mahatsiaro am-bavaka manokana izay ho an'ny fianakaviany tontorako. Ampaherezo sy ampahatanjao izy ireo Jesosy amin'izao fahoriana mianjady azy ireo amin'izao fotoana izao. Tsy misy miafina aminao Tompo ny zava-misy manerana izao tontolo izao. Vavaka izahay ny mba hisiany fandriam-pahalemana indrindra ho an'ny eto amin'ity firenena mandray anay ity sy ho an'ny firenenay Madagasikara. Dia apetrakay sady ampelantananao Jesosy ny etaitaponay tsirairay avy, na dia tsy aleoko ny vavanay akory azy, fa ianao ny mahalala izay mahasoanay. Anao Tompo ny zavatra rehetra sy izay rehetra eo aminy. Koa mampianara anay mba hahay hanolotra ny tenanay ho anao. Omeo anay ny fo matoky ny fitondranao izay azahoanay mahafoy, vola mankarena sy fotoana ary hery mba mitanjaka ho fanohanana ny asa fitoriana ny filazantsaranao. Be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsoa ianao, ka mba mangataka amin'ny tompo ny vokatra. Koa mangataka aminao zahay mba hanirahanao mpanompo sahaza ho an'ny fiangonana, mba taio re ny ezaka ataon'ny fiangonana mandra-piavinao amboninahitra. Izao vavaka izao dia farananay amin'ilay vavaka tsara indrindra manao hoe: Ranay zany an-danitra, mamasina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, ataonay sitraponao, ety an-tantaka ny an-danitra. Renay ny izay anasaza aminay, ary mamelany elokay, tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Raha izaho mitondra ny avakam-panahy, manafana amin'ny ratsy, fa anao fanjakana sy hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Mialoha ny andraisantsika ny afatra sy ny tsodrano dia ataontsika eo am-pitsanganana ny iray FFPM 753 ny andiny voalohany sy faharoa ary eo aoriana ny andiny fahatelo sy fahaefatra. Caminhar, Jesus, vai a
zao no afatra avy amin'ny tompontsika aoka tsisy olona anao tsinotsinona anao no ny atanyranao fa aoka ho tonga fianarana ho an'nino ianao amin'ny fiteny amin'ny fitondratena amin'ny fitiavana amin'ny finoana amin'ny fahadiovana. Personne ne doit te mépriser parce que tu es jeune, mais toi, montre l'exemple aux croyants par tes paroles, ta vie, ton amour, ta foi et ta pureté. Raisy nitsodran'ny tononona mianaran'ny tompo fa ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary mifanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mipetraka isika zany fa isy fizarana mofomamy mametraka ny fialatsiny pasteur Ioby voatery tsy maintsy andeha ho any Avignon ao izy dia lanatsiny koa somary lavalava kely ny tsy kely moa zavalava be mihitsy dia miraro soa miaraka izara mofomamy tsika.